Dia fanmiarabantsika rehetra izay atao amin'ny fikambanana akoho mianteva. Ny akoho mianteva dia fikambanana iray miezaka ny hamerina sy hitahiry ireo hira fahiny. Hamerina araky ny maha originaly anazy fa tsy hovaina fa averina toy ny teo aloha. Ny mpikambana ao anatiny dia saiky mahay zava-maneno daholo fa ny ankamaroany dia mitendry valia daholo zay. Misy ny mitendry lokanga, piano, misy ihany koa ny mpahay sary. Zany hoe raha amin'ny ankapobeny zany dia manan-talenta daholo ny olona ao anatiny. Na izany anaty izany ary nefa dia misy ihany koa ireo izay tia sy magnandala ny kolotsaina malagasy dia miditra ho mpikambana ao fa tsy voafetra hoe raha tsy mahay zava-maneno na ohatran'izay tsy mahazo miditra ao anatin'ny fikambanana akoho mianteva. Ny fikambanana dia niorina ara-panjakana tamin'ny 4 Desambra 2020. Ny mpikambana dia misy 5 izy amin'izao fotoana izao, ary azo lazaina hoe misy ny tanora, misy ny efa zokiny, zany hoe tsy mialonjavy zany ny akoho mianteva. Amin'ny ankapobeny dia fampizahatra efa mpikambana. Misy ny efa tena vanana tanteraka mihitsy satria misy rehefa ela no mitendry valia, ao ny mpampianatra, dia ao kosa ny mbola manatevina fahaizana, dia fampizahatra efa. Dia amin'izao fotoana izao efa mba miezaka amin'izay zany hoe mba hikarakara hetsika amin'izay fa tsy mionona fotsiny amin'ilay mizara fotsiny, fa mba mizara ho an'ny be sy ny maro fa tsy mijanona ao amin'ny mpikambana ihany. Itodiantsika kely mikasika ny valia sy ny fomba fitendrena azy. Hatramin'izao ihany koa dia malaza sy maresaka ny hoe ny mozika malagasy dia tsy tafiditra ao anatin'ny atao hoe fenitra iraisam-pirenena. Raisintsika ho angano ihany zay fa ny tena marina zany dia mozika toy ny mozika rehetra ihany ny mozika malagasy. Zany hoe valia ny manoloana antsika dia ho raisintsika izay valia izay hoe io valia io anie ka toy ny zava-maneno iraisam-pirenena. Zany hoe rehefa mitendry azy ianao dia ahitana ny atao hoe noty, zay no manavanana antsika ao anatiny ao. Hita ao anatin'reto corda maromaro na ny tato-malia maromaro reto ny noty do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, sy ny sisa sy ny sisa. Azo porofona ihany koa fa manaraka ny fenitra iraisam-pirenena ilay valia, ny zava-maneno valia, satria azo atao tsara ny mitendry azy amin'ny alalan'ny partition toy nyty tahaka nyty asehoako eto ty mokatejy na ny maikotejy hira na feokira noforon'ny mpanjaka Radama faharoa tamin'izany fotoana zany. Zany hoe mbola voatahiry le izy dia nadika amin'ny alalan'ny partition tahaka izao dia azo atao tsara ny mitendry azy. Ny zava-maneno valia zany dia azo anaporofona fa zava-maneno manaraka ny fenitra iraisam-pirenena eo amin'ny hira. Zany hoe raha anaovana hira izy
de mahavita fa misy fanamariana anankiray fanamariana lehibe izy ty ny valia de zava-maneno natao arahana fa tsy natao ho mpanaraka zany hoe raha misy zava-maneno hafa ampiarahana amin'ny valia na amin'ny feom-balia de izy no arahana fa tsy lay zava-maneno hafa zany hoe ny valia zany raha vantanina de izy zany lay mihira fa tsy lay mpanaraka zay zany no fomba hitendrena amin'ny valia amin'ny ankapobeny de misy fomba fiteny anankiray zay io resako anareo de ny hoe izao valia ianao lokanga zany hoe ny zava-maneno akaiky de akaiky de akaiky de akaiky ny valia de ny lokanga tsara de tsara ny feon'ny lokanga sy ny feom-balia rehefa tafaraka zay ny hoe izao valia ianao lokanga eo amitsehatra raisam-pirenena ny mpahay mozika de mahalala tsara fa ny lokanga ny feona lokanga ny feon'ny zava-maneno akaiky indrindra amin'ny feon'ny olombelona tatak'izay zany ny fanazavana momba ny fitendrena na ny hoe hira atao amin'ny valia mikasika ny valia malagasy ny fiaviny raha ny tantara mijerena de tany amin'ny taona 5,000 mialohan'ny Jesoa Kristy de nisy ny foko anankiray na hoe vondron'olona anankiray antsoina hoe Nosantara na Melayo Polynésianina izy ireo no nanana fahaizana mivezivezy ny tety ranomasina na tety faritra maro izy tamin'izany fotoana zany anisan'izany ny tany Philippines, Malaisie, Madagasikara sy ireo nosy majinijinika aty amin'ny faritry ny ranomasimbe Indianina. Izy ireo no avanana tamin'ny famolahana ny atao hoe volo ity hitantsika ity zany de izy ireo no nitondra ny valia sy ny fomba rehetrarehetra mifanaraka amin'izany teto Madagasikara. Rehefa tafiditra teto Madagasikara ary ireo foko na ireo vondron'olona ireo de niezaka namerina indray ireo fomba ny fahiny. Anisan'izany ny fambolem-bary de anisan'izany ihany koa zany ny zavakanto de ny valia. Rehefa tonga teto Madagasikara izy de niezaka niakatra taty amin'ny toerana avo teto Madagasikara ka tamin'izany no nahazony ny faritra avo rehetra teto Madagasikara. De niainga avy amin'izao niainga tamin'ny toerana io no amelarany indray le kolotsaina efa nentina avy any Chine, zany hoe ireo Nosantara ireo zany de vondron'olona avy any Chine no niainga. De anisan'izany zany le hoe ahoana mo no amelarantsika n'ity valia ity eto amin'ity nosy zay misy atsika ity de niezaka zareo nitady ny bambo na ny volo na hita izy teto de nataony ny valia. Amin'izao fotoana zao ny valia de manana endrika hafa raha oharina amin'ny tany aloha satria raha tany aloha izy
dia ny vatany io no nosokirina dia ino nataony tadimbalia fa aty aorina izy dia arak'izao ahitantsika azy zao dia vy no lasa tadimbalia na corte hoy tsika. Amin'ny tany am-boalohany izy dia nampiasaina tao anatin'ny fomba amam-panao, nampiasaina ihany koa mialohan'ny fivavahana nga zay raha atsika ilazana azy, fa amin'izao fotoana kosa izy dia ampiasaina zany hoe entina mihira, ka ny hira atao ny valiana atao hoe kalo. Io kalo io zany a dia iraisantsika, iraisan'ny Madagasikara, iraisan'ny malagasy amin'ny ry zareo Melayo Polynésianina. Dia miainga amin'izay avy amin'izay kalo izay no miainga ny aingam-panahy, ka ny saina no kitian'izay voalohany, zany hoe ny olona zatra miainy valia na mitendry valia ihany koa dia manana tombon-dahany amin'ny fampiasana ny saina, misokatra kokoa na mivelatra kokoa zany ny sain'ny olona zay zatra mampiasa na miaino valia. Iverenako kely ny tantara tany aloha izy, raha ohatra ka notendren'ny olona fahiny zany dia tsy mitovy amin'izao hitantsika izao ny isan'ny tadimbalia ao anatiny, fa somary vitsivitsy kokoa. Avy amin'izay fahavitsiny izay no nentina nanao ny hira, zany hoe raha tsorina dia hoe ny mpitendry valia taloha sady mpitendry no mpanamboatra valia, ka nataony araky ny izay hira irainy na tetiaviny ny isan'ny tadimbalia tao anatiny. Izay zany ny tantaran'ny valia amin'ny ankapobeny. Amin'ny ankapobeny zay fa idirantsika amin'ny atsipiriany ny tantaran'izay valia zay sy ny mombamomba azy rehetrarehetra, ary indrindrandrindra ny tsy ambarateony teo anivon'ny fiarahamonina amin'ny fotoana zay anatanterahany ny fikambanana ankomete, fa ny atrikasa izay atao amin'ny cercle germano malagasy Analakely ny faraky amin'ny folon'ny volana Jolay ka hatramin'ny 15 folon'ny volana Jolay ho avy zao. Mialohan'ny amaranantsika ny fanazavana mikasika ny valia dia raha hitantsika amin'izao ao anatin'ny sary dia mizara telo mazava tsara ny firafitry ny valia, dia ny farany ambany dia ny tongony, ny eto ampovoany dia ny vatany, ary ny arỳ aloha dia ny lohany, toy ny firafitry ny vatan'olombelona ihany. Ka anisany ny taizana sy nanabeazana ny malagasy fahiny ny fametrahana ny atao hoe asina eo amin'ny valia, zany hoe raha vantanina dia ny valia zany a dia karazan'ny tandindona na aloko ny zanak'olombelona iray, zany hoe izy dia toy ny olombelona hanika rehefa mena hery na mena aina, dia zay natao hoe mamelona ny valia. Dia rehefa mametraka azy zany tsika dia ny lohany ambony, ny tongony ambany. Zay zany tantara fohy mikasika ny valia.